Eny tompoko, fifaliana ho anay ny fanatry tava aminareo amin'ity arivarivan'ny zoma ity, izay fanomezantsika fotoana eto amin'ity vendredi biblika ity, izay azahoantsika mianakavy miara mikorana araka ny voalaza teo dia fifaliana ho anay ny mifanatrika amintsika amin'ity vendredi biblika ity, ary azahoanay koa miaona aminareo any amin'ny isan-toerana. Ny anjarantsika androany dia araka izay efa ny bibliana omaly dia ny tokony ho fomba fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana kristiana manoloana ireo olona tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Milohan'ny zavatra rehetra dia hiara-mivavaka isika. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitray noho ny fitiavanao azo anay miaona amin'ny alalan'izao fivoaran'ny teknôlôjia izao, ka mifampizara ny teninao ifampaherezanay. Tanterahinao tokoa fa iray ny fiangonana manerana izao tontolo izao, ka dia misantatra izany izahay, miaina izany izahay. Amin'ny tian'io ity dia midera sy mankalaza naranao izahay fa mbola manana ity anjara fiaonana ity. Ho voninahitry naranao izay rehetra tao, ary dia mitenena Jesosy araka ny fombanao. Amen. Araka ny efa voalaza teo dia ny tokony ho fomba fijoroana vavolombelona taon'ny fiangonana kristianina manoloana ireo olona tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy no anjara lohatenitsika. Ny ten'Andriamanitra zay natao fototra iorenana amin'izany dia izay voalaza ny Matio 7:20 sy ny Marka 5:20. Matio 7:20 dia ny andininy 7:20 sy ny 20, ary ny Marka 5:20 dia ny andininy 5:20. Amin'io no ahitantsika ny iraka ampanaovin' Jesosy, dia ny iraka izay hanao mpianatra ny firenena rehetra. Ary amin'io koa no ahitantsika ny iraka ampanaovin' Jesosy dia izay ampitoriany ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ity teny anjarantsika ity dia manambara fa didy nomen'i Jesosy ny fanirahana hijoro vavolombelona. Kanefa mialohan'izany rehetra zany, mba azahoantsika mianoka ao anatin'izany mahadidin' Jesosy ny fijoroana vavolombelona izany, dia tsy maintsy jerena ka valiana na mivantana na ankolaka ireto fanontaniana manaraka ireto. Ny olana voalohany dia ny hoe fomba manao hoana no tokony ataon'ny fiangonana kristianina ho fijoroana vavolombelona amin'ireo olona tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Fomba manao ahoana? Izany petrakolana izany dia misy zanam-panontaniana miaraka aminy, mba azahoantsika mahazo izay kendrena amin'izao fampianarana izao. Ny zanam-panontaniana ao anatiny dia ny hoe iza izany fiangonana kristianina mijoro vavolombelona izany, sy ny hoe aiza
no toerana anatanterahany fiangonana kristianina izany fijoroana vavolombelona ataony zany. Vanim-potoana manahoana no iatrehan'ny kristiana na ny fiangonana kristiana izany fijoroana vavolombelona izany. Ny fanontaniana hafa koa dia ny hoe iza ireo olona izay tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Aiza ireo olona tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Oviana na vanim-potoana manahoana no iainan'izany olona zany ifanatrehany amin'ny fiangonana izay mijoro vavolombelona. Zany rehetra zany dia mety ho voavaly, mivantana na ankolaka. Ao anatin'izay iatrehantsika ny famelabelarana eto. Ka andeha hoezantsika valiana ireo amin'ny alalan'ny fanarahantsika ity drafitra atolotra manaraka eto ity. Voalohany tsika dia ijery ny amin'ny didy avy amin'i Jesosy ny fijoroana vavolombelona. Didy avy amin'i Jesosy ny fijoroana vavolombelona. Rehefa vita izay dia ijery sika ny amin'ny hoe ny firenena rehetra na izao tontolo izao no sehatra ijoroan'ny fiangonana vavolombelona dia ny vavolombelon'ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Amin'ny fahatelo sika sady mamarana azy dia iresaka ny amin'ny hoe ireo torohevitra pratika ho fomba enti miatrika na manatanteraka ny fijoroana vavolombelona. Andesika ijery avy hatrany ny fizarana voalohany izay nometsika lohateny teo hoe didy avy amin'i Jesosy ny fijoroana vavolombelona. Ny didy dia baiko izay tsy miankina amin'ny olona omena zany baiko zany fa miankina amin'ny sitrapony ilay mpanome baiko. Manambara fahefana ny didy ary amin'izany dia ambony ny fahefan'ny mpibaiko mitaha amin'ny fahefan'ilay omena izany baiko zany. Ary ny didy dia zavatra tsy maintsy atao tanterahin'ilay eo ambany fahefana. Raha izay ny sitrapo na izay hahafapo ilay mpanome ny baiko. Raha izao baiko omeny Jesosy ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay voaraitsika amin'ny alalan'ireo toko sy andininy voaresaka teo aloha, dia ny Matio toko 7:20, andininy 7:20 sy 20, ary ny Marka toko 5:20, andininy 5:20, dia ahitana fa baiko izay mikendry vokatra. Ka amin'izany dia raha mbola te hipetraka eo ambany fiahian'i Jesosy na fahefan'i Jesosy ny fiangonana dia tsy maintsy manatanteraka izany baiko zany dia ny fijoroana vavolombelona. Nofidina manokana ny fijoroana vavolombelona satria raha mianatra isika na misiolojia zany na ekleziolojia dia isan'ny mahafiangonana ny fiangonana ny martyria na ny fijoroana vavolombelona. Ka raha te resaka hoe fitorenan'ny filazantsara, raha te resaka hoe asa misiona, dia lazaiko amin'ity voambolana ity hoe fijoroana vavolombelona. Baiko zany, didy zany, ka tsy maintsy tanterahany fiangonana. Izay manaiky ny fahefan'i Jesosy. Ny kendrena amin'izany baiko zany dia tsy hafa fa ny hanatanterahana ilay projen'Andriamanitra na ilay tetikasan'Andriamanitra izay efa natomboka hatramin'ny voalohany, dia ny amin'ny famonjena izao tontolo izao. Ka raha mibaiko izy eto dia maniraka ny mpianatra, maniraka ny fiangonana ho amin'izao tontolo izao mba hamonjena izao tontolo izao. Tsy zava-baovao zany projen'Andriamanitra zany, tsy zava-baovao zany fanirahana ao amin'Andriamanitra zany, fa efa hatramin'ny ela. Ka ilazany Jesosy ao amin'ny Jaona toko 20, andininy 1:20, manao hoe tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Tahaka nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa ho Jesosy. Zany hoe fanohizana ilay
baikon'Andriamanitra, nilay projen'Andriamanitra, lay tetikasan'Andriamanitra hamonjy zao tontolo zao no antony fanirahana na antony ty didy fampandehanana ejoro vavolombelona amin'izao tontolo zao ity na amin'ny firenena rehetra. Araka zany dia tsy mijanona ho didy na andraikitra fotsiny ny fijoroana vavolombelona, fa lasa toetra mamaritra ny fiangonana. Araka izay atantsika azy ao amin'ny Jaona 4:11, andininy 12, dia lazainy ao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Zany hoe toetry ny fiangonana izany fijoroana vavolombelona izany, satria anahafana an Jesosy, ka izay mino an Jesosy na izay fiangonana dia manao ny asan Jesosy, dia ilay fanatanterahana ny fanirahana. Tsy mijanona ho didy ny fijoroana vavolombelona, fa efa toetry ny fiangonana izay raisiny noho ny finoana an Jesosy. Araka an'izany dia mandeha amin'ny fanarahana ny baikon' Jesosy sy ny fiainana ny finoana an Jesosy ny olona zay manatanteraka ny fijoroana vavolombelona. Amin'izao ankehitriny zao mantsy, ry mpijery hajaina, ry kristianina, dia ny fiangonana loterana malagasy dia miezaka mamelona indray ny toetry ny fiangonana, miatrika ny asa misiona ka ilazana ny fiangonana hoe misionaly. Zany hoe ny tsirairay no mahatsapa fa voiraka, ny tsirairay no mahatsapa fa vavolombelony famonjen'Andriamanitra ao am Jesosy. Amin'izay fotoana izay dia tsy hafa ny tokony iorenana fa miainga amin'izao zavatra resantsika izao, nandray didy ary tsy vitany nandray didy fa toetra izay lovana na raisina noho ny finoana any Jesosy. Ny zavatra misy anefa dia zao, tsy haitsika amin'ny maha olombelona mpanotatsika ny handeha ijoro vavolombelona amin'ny heritsika, amin'ny tanjakatsika, amin'ny fahalalantsika fotsiny ihany, fa tsy maintsy miombona amin'Andriamanitra isika, miaraka amin' Jesosy isika, vao manana ny fahaiza manao na hery entina miatrika izany fijoroana vavolombelona izany. Lazain'i Jesosy amin'ny Jaona 5:12 dia ny 5 hoe, raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Zany hoe ny fiarahana amin' Jesosy no azahoana vokatra, ny fiombonanaina amin' Jesosy no anantenana vokatra amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Ao anatin'izay indrindra dia tsy hafa ny fiombonana na ny firaisanaina amin' Jesosy amin'izany fijoroana vavolombelona izany, fa ny fiorenana amin'ny teniny sy ny vavaka, ny fiorenana amin'ny teniny sy ny vavaka, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary mivavaka mandrakariva. Ny mpanao salamo dia nahita ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra ho zava-dehibe, ka ilazany hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Amin'izay dia mpitaridalana ny olona andeha hijoro vavolombelona ny tenin'Andriamanitra. Maro ny tenin'Andriamanitra izay manamarina ny hery azo avy amin'izany fiombonana na firaisanaina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izany. Sady koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no alalantsika sy atsapantsika ny sitrapony ka anirahany atsika. Dia ny zavatra hita koa amin'izany fiombonana amin'ny tenin'Andriamanitra zany, raha izao teny iorenantsika zao ny raisina, dia hoe sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra andidiako anareo. Fomba ahoana no ahaizantsika mijoro vavolombelona ka hampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidian'i Jesosy ny mpianatra raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra isika?
noho izany ny azahoana mijoro amin'ny fijoroana vavolombelona ka miorona amin'izany mafy dia ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny zavatra faharoa izay anatenasika vokatra dia ny fiorenana amin'ny vavaka. Ao amin'ny vavaka no ananasika fihaonana amin'Andriamanitra, ary ao izy no mamaly ansika. Amin'io vavaka io dia ampianarany ten'Andriamanitra sika. Ao amin'ny Mateo 5:9 fa raha mivavaka dia midira amin'ny midira ao amin'ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao, izy ao mangingina na mahitanao mangingina no amaly anao. Amin'izany dia asapasika ny herin'ny vavaka dia ny famalian'Andriamanitra ansika amin'izany vavaka ataosika zany, ka azo sika miroso amin'ny fijoroana vavolombelona. Rehefa tafakambana amin'Andriamanitra ka miorona amin'ny vavaka dia tanteraka ny teny izay amarana ny marika 5:12 ny amin'ny fanirahana zay lazaitsika eto. Dia hoy izy fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny, ary ny tompo ny araniasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Famantarana izay nomba azy. Io famantarana izay ampomban'Andriamanitra ny olona mandeha mijoro vavolombelona io dia tsy hafa io fa valim-bavaka, vokatra ilay firaisanaina amin'ny alalan'ny teny sy ny vavaka izay voaresaka teo aloha. Arak'izany didy ny fijoroana vavolombelona dia didy avy amin'i Jesosy, ary toetry ny fiangonana izay raisin'ny olona mino an'i Jesosy, ary tsy vitany toetra fa velomina amin'ny alalan'ny fihaonana amin'Andriamanitra amin'ny fandinihana ny teniny sy ny vavaka atao aminy isan'andro isan'andro. Raha fehezina dia tsy afa-miala amin'izany fijoroana vavolombelona izany ny fiangonana. Fa raha mbola teo fiangonana ihany izy dia tsy maintsy mijoro vavolombelona. Ny lohateny manaraka faharoa dia ny hoe ny firenena rehetra na izao tontolo izao no sehatra hijoroan'ny fiangonana ho vavolombelona, dia vavolombelona ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny firenena rehetra na izao tontolo izao. Ao anatin'izany firenena rehetra na izao tontolo izao zany, raha tamin'ny andro taloha ho an'izay nijoro vavolombelona, nitory ny filazantsara, nanao asa misiona, dia olana ara-jeografia noho ny elanelan-tany no tena ny bantoerana. Fa amin'ny ankehitriny voavahy izany noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia, fa ny olana amin'ity izao tontolo izao ity na ny firenena rehetra lazaina eto ity dia ny fahasamihafany kolotsaina ao anatiny, ny fahasamihafana misy eo amin'ny lafiny ara-toekarena, eo amin'ny lafiny ara-tsaranga, eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Izany fahasamihafana zany no lasa sakana goavana amin'ity izao tontolo izao zay anirahana ity. Raha hijeritsika ny amin'ny lafiny ara-kolotsaina na ny fiangonana zay andeha hijoro vavolombelona aza sarasarahan'ny kolotsaina samihafa. Misy ny mieritreritra fa ny kolotsaina tranainy izany no fanaraka kokoa amin'ny tokony ataon'ny fiangonana, ka tsy mety ny ataon'ny sasany izay mampiasa teknôlôjia avolenta, mikirakira izao sy zao sy zao entina mitory-teny. Tsy mety ny ataon'ny sasany salam'izao sy salam'izao. Ny andaniny koa mitsikera ny mifanohitra amin'izay. Kolotsaina sakana koa eo amin'ny fijoroana vavolombelona dia ny fahasamihafana misy. Maro no azo anazavana izany, fa anankiray ihany no haintsika anazavana azy, dia ilay fifanoherana
eo amin'ny kolotsaina tranainy sy ny kolotsaina zay lazaina fa mibantoerana ankehitriny. Tandre moa nefa tsy ho voafatotra na voafitaka zany fijerena kolotsaina zany ny fiangonana manoloana ny fijoroana vavolombelona, fa izay tokony ho jeren'ny fiangonana am'izay anatrehany izao tontolo zao sehatra anaovan'ny fijoroana vavolombelona de ny hoe araka ny sitrapon'i Jesosy ve izay anatrehany ireo olona ireo sa tsia. Voakilasy am'izay tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ve ny olona atrehiny na ny fiarahamonina atrehiny sa tsia, dia izay no ahafahany manapa-kevitra ny am'izay tokony hirosoany bebe kokoa sy lalinalina kokoa ny am'izay fijoroana vavolombelona. Fa i Paoly Apôstôly dia mampitandrina ny mino araka ny Kolosianina 2:4-5. Tandremo fa andrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidi-pampianarana zao tontolo zao, fa tsy araka ny Kristy. Araka ny Kristy ve ny kolotsaina izay atrehintsika sa tsia, na izay entsitsika mitondra izany fijoroana vavolombelona izany sa tsia. Zay no azahoantsika manamora ny fanatrehana izao tontolo zao izay misy ny kolotsaina mifanohitra sy samihafa. Eo amin'ny lafiny ara-pivavahana izao tontolo zao ty voazarazara, voasamatsamaka amin'ny lafiny ara-pivavahana. Eny na dia ao amin'izay everina samy mino ny Jesosy aza dia voazarazara, indrindra moa fa amin'izay tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Ao ny fivavahana nentim-paharazana, ao ny fivavahana zay mbola hita manjaka kehitriny amin'ny toerana maro samihafa kanefa mandà tsy manaiky ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Ireny rehetra reny dia fahasarotana atrehin'ny fiangonana eo am-pijoroana vavolombelona. Ireny rehetrarehetra reny dia fahasarotana atrehin'ny kristianina manoloana ny asa fijoroana vavolombelona ataony. Raha tsy jery sika, raha sy ireo karazam-pinoana izay mamparitaka ny finoany, mampiely ny finoany, fantatra fa tsy manaiky ny Jesosy sy ny azo fijaliany ho famonjen'Andriamanitra zao tontolo zao, atao ahoana no fanatrehanany zany amin'ny maha kristianina antsika, amin'ny maha fiangonana nandray didy sy baiko antsika? Izany ilay izao tontolo zao zay atrehin'ny fiangonana sehatra ijoroany vavolombelona ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy zany ihany izao tontolo zao zay atrehina, fa zao tontolo zao zay anjakan'ny hery politika sy hery ara-toekarena mifehy izao tontolo zao. Ary ao anatin'izany dia voageja tahaka ny voafafy tao anatin'ny tsilo ireo mpanao politika zay milaza ny tena no kristianina ihany ka tsy afaka mivelatra amin'ny maha fiangonana ny fiangonana, ka foana ny fijoroan'ny vavolombelona rehefa tonga eo amin'ny sezany izy. Mangeja ny politika. Izany no zavatra misy amin'izao tontolo zao. Mangeja ny toekarena, mangeja ny fananana. Fa raha manana izy, te hanana mihoatra, ka izay fomba azahoany an'izany fananana mihoatra izany, na dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza, dia tanterahiny, satria voageja ny harena izy. Izany izao tontolo zao zay sehatra ijoroan'ny fiangonana vavolombelon'ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Amin'izany dia mahita fahasarotana ny fiangonana. Mahita fahasarotana satria maminy olona ny fahefana, maminy olona ny harena. Na dia efa nolazain'i Jesosy aza amin'ny Mateo 5:9-20 manao hoe, fa inona moa ny soa azony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, ary inona no omeny olona ho takalo ny ainy? Maminy olona loatra ny harena sy ny mahakasika an'izao tontolo zao, ka ilaozany ny fiangonana
lavy ny fiangonana, tohery ny fiangonana. Ary dia lavy ny miaraka amin'ny fiangonana ny famonjen'Andriamanitra izay notanterahiny ao amin'i Jesosy Kristy. Miariaraka zany fa ny fandavana ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, na inona fisehoany, dia fandavana ny hazo fijaliana. Ao anatin'izany indrindra dia matahotra ny ankamaroan'ny fiangonana hijoro vavolombelona, na de fantany aza fa didy, na de fantany aza fa fiainana zay iainan'ny olona mino an' Jesosy zany, araka ny tenin' Jesosy voalaza teo hoe ny asa ataoko ataony koa, de ny mino zany. Tsy sahy izy satria sarotra izao tontolo izao sehatra izay anaovan'ny fijoroana vavolombelona. Kanefa izao no tokony hotsaroana. Ny fiangonana na iza misy azy eto amin'izao tontolo izao, na oviana toerana ny fotoana iainana, dia efa nomen'i Jesosy anarana araka ny toetra mahafiangonana azy. Hianareo ny fanasin'ny tany, hianareo ny fahazavany zao tontolo izao. Ka raha mbola teo fiangonana, raha mbola teo ao anaty fitarian'i Jesosy dia ny maha kristianina tokoa, dia miaina izany mahafanasin'ny tany zany, fijoroana vavolombelona izany. Miaina izany mahafahazavany zao tontolo izao zany, fijoroana vavolombelona izany. Ka na inona fahasarotana misy, de sarovy ny teny zay nanorenatsika an'izao fampianarana izao hoe indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao hoy Jesosy. Amin'ny alalan'izany fomban'i Jesosy zany dia mandresy ny fiangonana amin'ny fijoroan'ny vavolombelona. Ny hoe fijoroana vavolombelona tsy ananatahotra dia tsy tanteraka amin'ny alalany hoe hery ataony olona na fahaizana ataony olona, fa tanteraka amin'ny fomban'Andriamanitra. Mety ho amin'ny fomba mahagaga izany, kanefa koa dia mety koa amin'ny fiarahan'ny tompo na fiarahan'i Jesosy, ny fiarahan'Andriamanitra amin'ilay talenta ampomban'ny fiangonana, amin'ilay fanomezam-pahasoavana ampomban'ny fiangonana. Ao anatin'izany indrindra no irosoasika amin'ny tapany fahatelo. Fa amin'ny tapany fahatelo sika dia mangala lesona avy amin'ny tantaran'i Davida sy Goliata. Davida sy Goliata araka ny Samoela voalohany 7:10 dia ny 5:50 dia zao: nino natoky an Jehovah Andriamanitra Davida ka niroso hanohitra ny fahavalon'ny fireneny, fahavalon'ny koa, na dia nahatahotra ny maro aza tamin'izany fotoana zany. Ny fisehoan'ny finoany dia amin'ilay filazana hoe ianao manatonahy amin'ny sabatra sy ny lefo na ary ny lefo-pohy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro. Finoana izany, fahatokena izany. Ao anatin'izay dia tonga ny fandresena. Saingy zao ny zavatra misy. Ny asa tamin'ny alalan'ny talentany Davida, Jehovah Andriamanitra. Ny asa tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomeny an'i Davida, Jehovah Andriamanitra. Dia tsy hafa izany fa ny pilitra na ny atsamitady. Ka raha namely any Goliata tamin'izany pilitra zany Davida, sady niteny fa izy manatona ny fahavalo amin'ny alalany na amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra tompony maro, dia nandresy izy. Ka raha iresaka asika amin'ny tapany fahatelo, izay maranasika zao fampianarana izao hoe ireo torohevitra pratika ho fomba enti manatanteraka ny fijoroana vavolombelona, dia tsy hafa ny torohevitra pratika eto fa tahaka ny hoe pilitra ihany, fanomezam-pahasoavana ananan'ny fiangonana, talenta ananan'ny fiangonana, fa amin'izay fiangonana mino tokoa dia homba izany talentany zany Andriamanitra, homba izany fanomezam-pahasoavana zany
Andriamanitra ka hampandresy azy amin'ny fijoroana vavolombelona izay atao. Tenin' Jesosy raha nanao ny vavaka izy amin'ny jaona toko 7 dia zao nolazainy hoe tsy hampiala azy amin'izao tontolo izao fa niaro azy amin'ny ratsy. Midika zany fa ny fiangonana dia eto amin'izao tontolo izao na dia ao koa zany ratsy dia misy ilay fifandraisana na ilay communication amin'izao tontolo izao, ka dia amin'ny alalan'izany fifandraisana na communication zany no tsy maintsy ampiasain'ny fiangonana ny amin'ny fijoroana vavolombelona dia ny vavolombelon'ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Amin'ny ankehitriny mivoatra be zany fifandraisana izany, mivoatra be zany communication zany. Fa manao hoana ny fampiasan'ny fiangonana azy amin'ny fijoroana vavolombelona? Ampiasao zany amin'ny finoana amin'i Jesosy ilay niteny hoe indro zaho momba anareo mandrakariva, amin'i Jesosy ilay manamarina ny teny amin'ny famantarana zay nomba ny mpianatra fa hahomby zany. Tsy voatery moa zany hoe rehefa milaza sika fifandraisana dia amin'ny sehatra volenta ihany, fa misy koa izay mivantana ifanatrehany olona any amin'ny fiarahamonina, ifandraisan'ny olona any amin'ny birao, any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny varotra sy ny sisa. Ampiasao ny talentanao amin'izay ahafahanao mifandray amin'ny hafa, dia ilay hafa lazaintsika eto hoe tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy na tsy mino ny hazo fijaliana. Sarovy fa eo amin'ny manodidina antsika ireo olona voatanisa teo aloha ao amin'izao tontolo izao izay voazarazara ny kolontsaina samihafa, izay voazarazara ny hery politika sy ny toe-karena, indrindra moa fa voazarazara ny finoana samihafa. Jereo izay manda ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, ka ilazao azy amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana misy eo amin'ny tsirairay, misy eo amin'ny fiangonana ny amin'i Jesosy sy ny famonjena vitany, dia izy maty sy nitsangana tamin'ny maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'izany dia tsy voafetra ny amin'ny firesana ihany ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana, fa maro samihafa. Raha ijery sika sady mamaly ny amin'ny hoe iza ilay fiangonana mijoro vavolombelona, dia zao misy ilay fiangonana amin'ny ankapobeny tahaka ny hoe fiangonana loterana malagasy. Inona ny fanomezam-pahasoavana? Ny asa sy fampahirezana. Ampiasao zany ny fifoazana, ampiasao zany amin'izay ifandraisanao amin'ny olona tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, dia hiasa koa Andriamanitra amin'izany fanomezam-pahasoavana ampiasainao zany, dia aneo ny voninahiny ka asitrana ny marary araka ny voalaza amin'ny marika izay nanorainantsika an'izao fampianarana izao. Ary dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra fa mandresy ny olona mandeha manao ny fanirahana na ny fijoroana vavolombelona. Zay ilay fampiasana ny talenta eo aminao. Ny zavatra misy amin'ny fiangonana loterana malagasy koa dia zao hoe manana harena izy amin'ny fananany kristianina tanora maro mahay mihira. Ampiasao zany ho fijoroana vavolombelona ary ampifamenoana amin'ny fivoaran'ny fifandraisana zay hitansika ankehitriny. Ampiasao zany fa misy izay ho resy lahatra amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Anankiray izay ohatra velona izay fampizarana amintsika amin'izany fampiasana talenta izany ka maharesy lahatra olona dia ity. Nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Manakara izy taloha, dia nipetraka any Tamatavy izy taorinan'izay. Rehefa nipetraka tany Tamatavy izy dia niforona nitarika Pitoazara tao Manakara tany amin'ny Atsimo-Atsinanana moa zany. Dia rehefa tonga tany Tamatavy ny anankiray amin'ireo mambra ny Pitoazara reo dia nifanena tamin'ity lehilahy ity izay jentilisa izy tamin'izay nahafantarana azy tao Manakara. Dia rehefa nifanena ry zareo dia nanatona ilay lehilahy ka nandray tanana n'ilay mpikambana amin'ny Pitoazara nanao hoe misaotra nareo fa tsy nisy olona nitory teny tamiko, tsy nisy olona tonga tao ambaravarako nandondona tao aminay ka nitory ny filazantsara, fa ny hira nareo no nahatonga kristianina ka nividy baiboly aho dia mianatra ka tokomena aho zao.
Izany ny vokatry ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ampiasaitsika fiangonana, ampiasaitsika kristianina tanora, ampiasaitsika mpijoro vavolombelona. Sarovy anefa fa amin'izay zoroantsika vavolombelona dia io koa no tafihin'ny fahavalo, satria tsy tiany zany. Dia ilay Satana mpisopatra ny asa fitoriana izay ataotsika na ny asa fijoroana vavolombelona izay ataotsika. Ka mila mitandrina amin'ny fampiasana izany talenta izany. Eo no ilazana tariam-boalohany hoe tokony iombona amin'Andriamanitra, iombona amin'i Jesosy tahaka ny voaloboka sy ny sampany, dia ny fiombonana aminy amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny alalan'ny vavaka, mba tsy hidirany ilay ratsy ny fampiasana ny talenta. Ao anatin'izay indrindra dia mila mijery tsika ny amin'izao tontolo izao izay hatretsika ka hifantohana ny amin'izany fampiasana talenta izany. Mila mahatsiaro ihany sika fiangonana fa misy fivavahana izay mikendry koa ny hahazo izao tontolo izao. Fivavahana izay tsy mino an' Jesosy ho fiasan'Andriamanitra amin'ny mahazanany azy ho famonjena izao tontolo izao. Manoloana izany dia mila miasa itsika, mitory ny filazantsara, mijoro vavolombelona, fa raha tsy mandeha isika dia izany no hanenika izao tontolo izao, indrindra fa amintsika eto Madagasikara. Zany tsy midika fa hanangam-pahavalo any Zatsy na Izaroa, fa manatanteraka ny baikon'i Jesosy ny amin'ny hijoroana vavolombelona. Ao anatin'izay tokony atao ankoatry ny fampiasana talenta ny amin'ny fijoroana vavolombelona dia izao: manatona mpitiavana ny olona izay tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Manatona mpitiavana, tsy avela izy elanelana. Ary araka ny fampianarana ataonay matetika dia izao hoe ny fitiavana maharesy lahatra noho ny ady hevitra. Fa mety haharesy ianao amin'ny ady hevitra satria ianao mahay miteny, fa izy tsy resy lahatra hanaraka ny finoana izay rahanao dia ny amin'i Jesosy famonjena izao tontolo izao. Fa izao fa raha mahita ny fitiavana asehonao amin'ny fiainana andavanandro izy dia hamangy azy zany, ho tsapany zany, ka ho resy lahatra izy. Mahomby kokoa ny fitiavana toy izay ny ady hevitra. Ka raha hiatrika isika ny fijoroana vavolombelona dia izao ny sarovy: ny fiangonana izay nirahina dia tsy manam-pahavalo, fa raha azo atao ho Paoly Apôstôly dia mihavana amin'ny olona rehetra. Ka na avahany ny tenany amin'ny kolotsaina misy azy, na avahany ny tenany amin'ny fivavahana misy azy, na avahany ny tenany amin'ny politika sy ny toe-karena misy azy, dia izao hatony amin'ny mpitiavana izy mba azahoanao mizara sy mijoro vavolombelona aminy. Fa ny fitiavana dia anisan'izay maharesy lahatra ny olona, indrindra raha iainana amin'ny fiainana andavanandro. Ny torohevitra pratika manaraka dia tsy vitany hoe tia amin'ny fotoana izay ihonana ihany, fa tokony homena tokony ho tonga matoky anao na matoky ny fiangonana ny olona izay hijoroana vavolombelona noho ny fitiavana sy ny fahamarinana izay iainana. Ny olana manko dia ity: andavanandro mpiainana ny kristianina na ny fiangonana izay tokony hijoro vavolombelona dia manao fomba izay mifanohitra amin'ny maha-kristianina azy. Ka rehefa mifanehatra amin'ny olona izay tsy mino ny famonjena, dia ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ka hiresaka an'izany, dia ilay toetra andavanandro no lasa sakana eo amin'izany olona izany sy amin'ilay olona hitoriana. Io zany dia izao anisan'ny fomba na torohevitra pratika izay tokony hanatrehan'ny olona
mijoro vavolombelony famonjen'Andriamanitra ao am Jesosy ny fiainana amin'ny fahamarinana, ka hatoky ny fiangonana, hatoky anao izay manao zany fijoroana vavolombelona izany, ny olona zay tsy mino ny famonjena dia ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny torohevitra pratika manaraka izay iresahana dia zao: tsy variana amin'ny fijoroana vavolombelona izay mandeha mivoaka ny fiangonana ihany, fa tsy maintsy atao miaraka ny fitezana koa ny kristianina ato anatiny. Satria zao ireo hafa kolotsaina, ireo hafa finoana, ireo hafa fivavahana dia tsy mijanona fotsiny ihany fa manafika koa izay efa tonga kristianina, izay efa resy lahatra ny famonjen'Andriamanitra ao am Jesosy. Amizay dia tokony hijery amin'ny fijery anankiroa, dia ny miroso mandeha mizara fijoroana vavolombelona amin'ny hafa no sady miaro izay ato anatin'ny fiangonana, ampianarana ny fiangonana, ampahafantarana ny fiangonana, ampahalalana azy ny zavatra manodidina. Jesosy efa niresaka pratika tahaka an'izany: indro zaho maniraka anareo eo afovoan'ny amboadia tahaka ny ondry irahina eo afovoan'ny amboadia. Nanome pratika Jesosy tamin'izany, hendre mora. Zany dia fiarovana ilay fiangonana zay sady manao fijoroana vavolombelona no tezaina koa ho vonona amin'izany toe zava-misy zany. Amin'izay fotoana izay dia adidiny ny mpitondra fiangonana, adidiny ny mpitarika amin'ny sampana samihafa ny mampianatra ny mpikambana ao aminy, mampianatra ny mpikambana ao aminy mba afaka iorina. Ary ny fiarovana ny olona efa tonga kristianina, fiarovana ny fiangonana, raha miatrika ireo fivavahana tsy kristianina ka mikendry ahazony kristianina ho lasa namany, dia tsy jerena amin'ny lafiny kelikely fa jerena amin'ny lafiny lehibebe kokoa. Tsy jerena amin'ny lafiny marivo ihany fa jerena amin'ny lafiny lalindalina kokoa. Jereo ny toerana ianarany zanatsika kristianina, toerana manao hoana, mikolokolo azy io kristianina hijoro vavolombelona sa manaisitra ny finoanan'i Jesosy, lay maty sy nitsangana tamin'ny maty efa nisolo azy ho famonjena. Jereo ny asa zay misy ny kristianina iandreketasika, asa mamolavola azy hijoro vavolombelona sa asa izay maningotra azy hiala amin'ny fiangonana. Jereo ny seha-piariana zay misy ny fiangonana na ny kristianina ao amin'ny fiangonana itsika. Aiza sao amin'ny sehatra samihafa. Noho izany dia mila isika mijery akaiky ny fianarana, ny seha-piarian'ny kristianina, ny toeram-piasana mba ahazoan'izy ireo miorina. Ary tsy vitan'izany fa mijery koa sehatra ahafahan'izy ireo mampiasa ny talentany ho fijoroana vavolombelona. Fa raha ny kristianina rehetra no miara-miatrika amin'ny fiangonana amin'izany fijoroana vavolombelona izany, dia hiasa Andriamanitra ka hampibebaka olona maro hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia iresaka sika amin'ny alalan'ny zay ady hevitra zay fanatrehantsika amin'ny fandiniana manokana ny loha hevitra voalaza teo, dia ny filazana fa mahomby kokoa ny fitiavana noho ny ady hevitra. Ny fahombiazan'ny fitiavana noho ny ady hevitra dia tsy fitiavana amin'ny teny ihany fa amin'ny asa koa. Aza tia amin'ny vava fotsiny fa aoka ho tia amin'ny teny sy ny asa. Izay no ahafahan'ny fiangonana mampivelatra ireny asa diakonaly zay ataony reny, fa mariky ny fitiavana koa zany. Rehefa tonga ohatra ny voina voajanahary dia miasa ny fiangonana, mitondra fanampiana, tsy hanavahana na iza, tsy hanavahana na hafa kolotsaina, na hafa fiaviana, na hafa
firena politika na hafa amin'ny lafiny maro fa zaraina mpitiavana zany ary de mampahomby. Izay joroko vavolombelona eto dia amin'ny toerana anankiray zay nandehananay de ity amin'ny alalan'ny asa diakonaly no nahazahoana nanao batisa olona mpivavaka tany amin'ny olona amin'ny finoana zay nanda an Jesosy sy ny famonjena vitany. Zany hoe olona mpanaraka ny fivavahana zay mandany famonjen'Andriamanitra ao am Jesosy. De nisy olona 800 natao batisa tamin'ny indray alahady noho ny asa diakonaly. Zany hoe le asa mpitiavana atao dia naharesy lahatra ka natao batisa. Nisy ny batisan-jaza, nisy ny batisan'olon-dehibe tamin'izany fotoana zany. Eo no iresana hoe mahomby ny fitiavana noho ny ady hevitra. Ilay ady hevitra resana eto moa zany tsy hoe mampanginanao tsy hiteny, fa ilay fifamaliana, fikendrena hoe iza ny maharesy, iza ny resy, fa anao afaka miresaka mizara ny fitiavana, mizara ny mahakasika an Jesosy, fa atao amin'ny fifanakaloza-kevitra fa tsy ady hevitra zay miteraka tsy fifakazahoana, miteraka fiheverana hoe resy aho na nandresy aho. Fa izay anjaratsika rehefa miresaka de mizara mijoro vavolombelona ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ao am Jesosy. Ao anatin'izany ihany koa dia misy ny fikendrena, fa raha miresaka ianao ka mikendry andresy lahatra ny olona amin'ny fotoana fohy izay ampiasanao ny fahaizanao miteny sy miresaka, dia adininao lay asan'Andriamanitra ao amin'ny famonjenany olona. Fa ny anjaratsika dia ny mijoro vavolombelona, fa ny mampibebaka dia asan'Andriamanitra zany. Zay lay izy. Asan'Andriamanitra ny mampibebaka. Fa ny anjaratsika dia ny mamaly ny didy fanirahana nampanaovin Jesosy eo ihany hoe mandehana, ataovy mpianatra. Ary am'izay fotoana zay de voazara io firenena rehetra io. Hoe ny mino, misy ny mino, misy ny resy lahatra, misy ny tonga andiany ray miaraka amitsika. Fa tsy voatery ho izy rehetra no resy lahatra. Ny tiana ho resana am'izany de zao hoe ny mitory, ny mijoro vavolombelona no anjaratsika, fa Andriamanitra no manohy ny tantara, de ny am'izay ampibebahany ny olona vokatry ny fijoroana vavolombelona zay ataotsika. Ka na ny fiangonana amin'ny ankapobeny na ny kristiana tsirairay de manana anjara am'izany fijoroana vavolombelona amin'ny mpitiavana zany. Manana anjara fijoroana vavolombelona amin'ny fanaovana asa hita maso anaporofony ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana. Ka raha azo ny fiangonana tsirairay atao mba ho tanteraka aminy lay fikendren'ny fiangonana Luterana Malagasy hoe fiangonana misionaly, de sady manentana ny olona izy ahatsiaro zany adidy fijoroana vavolombelona izany, no mametraka laminasa amin'ny taona am'izay fijoroana vavolombelona atao mivoaka ny fiangonana, ary mametraka teti-bolany am'izany. Fa izany no antom-pisian'ny fiangonana eto am'izao tontolo zao. Fa raha tsy misy ny fijoroana vavolombelona, inona moa no antom-pisian'ny fiangonana? Tsy misy. Fa dia aoka ny mpitondra fiangonana, aoka ny tompon'andraikitra hametraka lamina ao anatin'ny taona, zany hoe misy programa, ary hametraka budget, teti-bola mahakasika ny fijoroana vavolombelona, ary hitsirika ireo talenta maro samihafa ka hampiasa izany mba ho fijoroana vavolombelona am'ireo olona zay tsy mino ny famonjen'Andriamanitra ao am Jesosy. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Dia ivavaka isika. Misaotranao zay ry Tompoandriamanitra noho ny fitiavanao, fa ianao dia mikarakaranay, ary ianao niaro anay tamin'ny alalan'ity vendredi biblika ity, ary nanome tolosaina ny teknisiana, nanome tolosaina ny fiangonanao, de ho voninahitry ny naranao rery ihany le zany ka azahoanay mijoro vavolombelona, na de miatrika fasarotana eto am'izao tontolo zao izahay aza. De ankininay aminao ny asan'ny fiangonana, indrindra ny fiangonana Luterana, na ny eto Madagasikara, na ny any ivelany, fiangonana kristiana amin'ny ankapobeny, mba haresy lahatra olona maro, de ireo olona zay tsy mino ny famonjenao ao am Jesosy Kristy,
dia ny amin'ny hazo fijaliana izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Trizani tanu, travulukia, satsimi tara.